eny ary tompoko manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao ny tenako amty andro androany ity miaraba anareo aho sady mijodrano anareo mba hatsapa sy ahita fa velona tokoa zao Andriamanitra tantaraiko sy ambarako aminareo zao tena velona izy tompoko ary ambony zany tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay ka mielon'ny hitondrako fanazavana aminareo mikasika any am'izay mba tonga an'ilay afatra ho azonareo tsara ka ho fahasoavana ho anareo tokoa de andoatsika hiaraka ivavaka ka metraka an'izao fotoana androany zao mba hoe ho atanan'Andriamanitra tokoa ivavaka isika. Andriamanitro misaotra anao aho fa afaka mijoreto miseho amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao afako manambara ny sitraponao mampafantatra ny olona fa velona ianao ry Andriamanitra io koa de mivavaka aminao aho mba hotahinao ny mpanomponao sy re olona zay efa eo pototry ny fahitalavitra am'izao ora izao omenanao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray malala amen. Araky ny tsodrano nataoko ho anareo teo a de hoy aho hoe engany ka atsapa sy ahita tokoa ianareo fa velona lay Andriamanitra zay ambarako aminareo androany. Ny akamaroan'ny olona matsy dia mihevitra tena mihevitra an'Andriamanitra tony tsy misy mihitsy on'ny olona antsona izy tsy mamaly antso on'ny olona tediavina izy tsy hitajerena tsy vitsy amin'ny olona no matsapa fiainana tahaka zany mihitsy am'izao vaninandro misy antsika izao kanefa hoia tsy zany mihitsy io Andriamanitra zay ambarako aminareo io araka mivolazan'ny baiboly misy Andriamanitra tompoko izy no lay izy atrizay ka ho mandrakizay izy no lay nahary an'izao rehetra izao izy no ambaran'ny baiboly fa rainy Jesosy Kristy araka ny volazan'ny baiboly ihany koa tsy sarotra antsona mihitsy io Andriamanitra io tompoko ary tsy sarotra tadiavina izany izy fa volombelona zany ny tenako zay mitondra an'izao afatra zao efapolo taona mahery kely zao no nanambarako ny tenin'Andriamanitra ny lazako tamin'ny olona ny amin'io Andriamanitra io sy lay Jesosy Kristy zanany dia samy jorova volombelonao fa misy izy ary tsy vitan'io misy izy fa tena mandray ny antso rehefa antsona ary miseho aminao rehefa tena hoe tadiavinao tokoa fa nisan'ny antony mahatonga an'Andriamanitra sarotra antsona na ihany koa hoe sarotra tadiavina araky ny fatsapan'ny olona azy de ity no lay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no lay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra zay nomeny atsika kanefa tsy ninotsika zanak'olombelona tsy noraisitsika zanak'olombelona tsy nomentsika toerana tao anatsika zanak'olombelona no zany anto zany tompoko no mahatonga ny olona raha miantso an'Andriamanitra tsy mandray ny antso ny Andriamanitra raha mitady an'Andriamanitra izy dia tsy mety mahita an'Andriamanitra ihany koa aza vaiko aminareo mpanaraka zao fandarana izao a ny antony natonga an'Andriamanitra ke nanome Jesosy Kristy zanany ho antsika de satria tian'Andriamanitra isika andray tian'Andriamanitra isika andray an'le zanany zao mantsy ny volazan'ny baiboly ao amin'ny Jaona toko fa 3:4 manao hoe fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mieno azy fanafiana mandrakizay ka tiako tsindrina de hoe nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona Jesosy Kristy lay izy atrazaiko mandrakizay lay nahary an'izao rehetra zao lay antsona hoe rainy Jesosy Kristy izy mihitsy nanapa-kevitra hoe omeko zanak'olombelona ny zanako lay tokako ka ny andrasin'Andriamanitra amitsika am'izay fotoana zay dia isika manatsotra ny tanantsika hoe raisiko ny fanomezana avy any aminao Andriamanitra raisiko Jesosy Kristy zanakao ary omeko toerana ato anatiko izy mba ho velona ato anatiko
Nitanjon'Andriamanitra mantsy anisany raha nomenantsika ny zanalay tokana ka hoe miraisitsika de am'izay fotoan'izay afaka monona sy mitoetra atonatsika lay Andriamanitra. Zay ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jona 7:10 manao hoe ary anka ho aminy izahay ka onona ao aminy, anka ho aminy izahay ka onona ao aminy. Ka ny tsy fanananao a Jesosy ato anatinao zany, eo amin'ny fiainanao zany no fototra ray lehibe sady fototra voalohany mahatonga anao raha miantso an'Andriamanitra tsy raisin'Andriamanitra ny antso, raha mitady an'Andriamanitra anao dia tsy afaka ny ahita azy mihitsy. Iverenako indray lay iteny nataoko tery aloha, tsy sarotra antsona tompoko lay Andriamanitra nambarako anao teo, ary tsy sarotra tadiavina ihany koa izy vavolombelony zany ao. Fa nisan'ny antony ihany koa mahatonga ny olona matsapa hoe sarotra antson'Andriamanitra, sarotra tadiavin'Andriamanitra de ity satria tsy mety manaiky ny tenin'Andriamanitra ny olona, tsy mety makato zay lazain'Andriamanitra ny olona. Tantarako aminareo mpanaraka zao fandarana izao fa ny tsy fanekena sy ny tsy fankatoavana zay lazain'Andriamanitra de fahotana ray lehibe, tena fahotana ray lehibe, ary tsy vitana fahotana ray lehibe fa fahotana mahatonga ozina mihitsy le izy. De normalina be nge raha ohatra ka tahaka zany tokoa ny momba anao, tahaka zany ny fiainanao, de miantso an'Andriamanitra anao dia azo antoka fa tsy amaly ny antsonao izy, tsy andray ny antsonao izy. Raha mitady an'Andriamanitra ao de azo antoka fa tsy iseho aminao zany mihitsy izy. Ohatra zao ny tantarany Iadama sy Eva, tantarany Baiboly fa Iadama sy Eva moa no olombelona no arin'Andriamanitra voalohany de napetrany teto ambonin'ny tany. De tateorina nanondrana Iadama sy Eva satria tsy ampy ny fitandremany, tsy ampy ny famalinany rehefa tonga teo amin'ny Adama sy Eva ny devoly fahavalin'Andriamanitra sady fahavalitsika zanak'olombelona nakafana azy. De ny fiafaran'ny Iadama sy Eva dia nanda ny tenin'Andriamanitra, tsy nanaiky ny tenin'Andriamanitra intsony ary tsy nandeha arak'izay nolazain'Andriamanitra taminy. Mazava ho azy fa nanomboka teo de rava tanteraka fihavana zanak'olombelona amin'Andriamanitra, ary tsy vitany hoe rava fa dia tonga ihany koa ny ozina teo amin'ny zanak'olombelona sy teto ambony ty tany ity, ary mbola lovain'ny taranaka manaka ankehitriny zany ozina zay nahazo an'ny Adama sy Eva izany. Fa jereo kosa ny tantarany Abrahama, tsy ovakena moa fa amin'ny Genesis 2:20 no ahitantsika zay tantara zay. De ndre mandeha tapa-kevitra Andriamanitra fa ho tsapako toetra ty lehilahy tao hoe Abrahama ity, hoe atraizany tena fanekeny ty lehilahy ity azy, atraizany tena fankatoavany ty lehilahy ity ny teniko. De nitsapan'Andriamanitra toetra izy, de ny fitsapatoetra nataon'Andriamanitra taminy de hoe ome ho any zanako lay tokana le tena tianao ba atao fanatitra ho any. De teo aloha zay teny zay de nandinika kely Abrahama, ny sainy kely Abrahama, de hoy i Abrahama atao tsy tao, inona moa no manaka anahy, tsy anaiky zay ngatany io Andriamanitra io, tsy andeha arak'izay no lazainy, izy no Andriamanitra nahary ahy, izy no mahavelona ahy, izy mahafaty ahy, ka ny fomba hoana no andavako azy fa dia manaiky azy aho. De nanapa-kevitra i Abrahama fa nitondra ny zanany lay tokana le tena teny ho any am'le toerana no lazain'Andriamanitra hoe any no atao sorona le zanany lahy, any no atao fanatitra le zanany lahy. De mety ny tany tokoa, ka rehefa tonga tany de teo ampikarakarana n'lay fanaovana sorona sy fanatitra indrindra i Abrahama no niantso Andriamanitra tany an-danitra tamin'ny alalan'ny anjely hoe ry Abrahama, aza maninitra ny tananao am'lay tokanao fa hitako marimarina zao fa olona matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny lay tokanao fa fonao hoay rehefa nangatako taminao, rehefa nitadiaviko taminao. Genesis 2:20 ka hatramin'ny 20 no ahitantsika zany tantara rehetrarehetra zany. De taorina zay tena nanapa-kevitra Andriamanitra
fa itay malokana any Abrahama ary tsy hoe izy ihany no tahina fa ny taranany rehetra mifandimby de nolazan'Andriamanitra hoe ho tahina. De nanomboka teo zany de azo antoka fa fiainana vaovao ny fiainan'ny Abrahama raha niantso an'Andriamanitra izy dia nandray niantso n'Andriamanitra, raha nitady an'Andriamanitra izy dia nahita an'Andriamanitra sy mieriny i Abrahama. No zandrindra ry havana malala de hoy aho aminareo amty androandroany ity hoe diny izy fantary tsara ny momba anao sy ny fiampiananao am'izao fotoana zao, fa sa malaky mametsy an'Andriamanitra zany ianao. Ny mavony olona matsy de ity tadiavin'olona foana hoe ny tompo Andriamanitra no natao anaiky azy, natao anaiky sitrapony, fa isika olombelona de tsy vonina ny anaiky an'Andriamanitra, tsy vonina ny anaiky sitrapon'Andriamanitra. Tsy mety ange zany, tena tsy mety ange zany. Ka rehefa de zany ny fiainan'ny olona amin'ny akapobeany hoe Andriamanitra tiany mba anaiky azy, anaiky sitrapony, fa izy tsy pare, izy tsy vonina hoe anaiky an'Andriamanitra na hoe anaiky sitrapon'Andriamanitra. Ka averiko indray zany fa ny fiaina tahaka zany mihitsy no mahatonga an'Andriamanitra antsona tsy mandray antso, tadiavina, tsy hita mihitsy hoe aizany tena misy azy na aizany tena misy azy. Eno tsara ke zao tantarako aminareo zao hoe entiko manambara aminareo fa tena mandray ny antso ataontsika Andriamanitra ary miseho amitsika izy raha tena mitady azy marina isika. Ato amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra de andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito no jerentsika ho tantarako aminareo aloha le tantara. Atao amin'ny tanàna anankiray de nisy ramatoa iray zay vonanton'ny mpaminany izy, zany hoe zanakala mpaminany no vadiny. De indrisy fa no fitondran'Andriamanitra moa de maty io zanakala mpaminany io ary maty namela-drosy. Mafy tam'ilay madama mihitsy ny fiainana tam'izany satria ny vadiny maty. Ka rehefa nidrosa ihany koa etsy-andaniny tsy voaefo. Tena nanao sy azo atao mihitsy ty madama ity hoe mba hafana manefa drosan'olona. Marina tokoa fa tsy mety amitsika ny ananan'olona trosa kanefa tsy manefa trosa na hoe mandositra trosa. Tsy mety zany, tsy mety. Ny eritreritra eo mety hoe mety fa amin'Andriamanitra tsy mety zany. De tsy hita ty madama ity mihitsy fomba anefana trosa. De nanatona le tompo-trosa izy, azafady tompoko, forona aminao re tompoko, mamialany elo kay tompoko, fa tsy voefako mihitsy ny trosanareo hoe, tsy voefako mihitsy ny trosanareo. De olona tompo-trosa, tsy tia lalany zany ao izy izy. Mila ny volako aho, mila ny fananako aho, mila ny arenako aho. Tsy hitako tompoko zay fomba anefako ny trosa, tsy hitako zay fomba anefako ny trosa. Rehefa tsy tanao izy mananjanaka rolahy ianao io, omeo any zanakao, ataoko andevo, ho fanefana ny trosa tsy voefanao. Mafangesany riavana malala tena enjana ngesany mba dinio raiso amin'ny toerana misy anao hoe ianareo mivady no tsy nahefa trosa kanefa zanakareo no natao ibaby an'izany ho fanefana ny trosa. Ame ohatra raha toka tokoa ny tompo-trosa ka hitena aminao, tena aminareo mivady hoe satria tsy voefanareo mihitsy ny volako, tsy voaverinareo de amdio ty trano ity ataovy lavady mba hafanareo manefa ny volako, na hoe amdio amiko amvidy atako zao ty trano ity mba ho voefanareo ny volako. Mafy aminareo zany. Aizany alera ohatra ka amitsika ty trano ity, trano zay no arentsika vady folombola tanora mandrakanke hatram'izao antitro zao tatsika mipetraka. Na ihany ko itelo le olona manao hoe ay nareo mananjanaka anankitelo efa lehibe, omeo azy zanako vavitokana io mba atao labonina, mba iasa trano ao aminay, de ny karama tokony meko azy tazomiko avy atrany ho fanefana trosa. Omeo ay ihany ko zanako la faralahitsy mba anao iasa ao aminay, anao jardinier, ikarakara fanadiovana tokotany, de ny karama tokony omeko azy de tazomiko avy atrany ho fanefana trosa. De omeo ay ko zanako ao lamatohitsy, izy mahay misofera, mila sofera zahay
de ny karama toko ameko azy dia tsy meko azy fa ho fanefana trosa rehefa vita ny trosa rehetra dia averiko aminareo a zanakareo mafangera ohatra ka ataony olona zany zanakao e de nisy eritreritra tsara ohatra hoe lasa ny telo volana lasa ny embolana de ho mpandrinonareo vady mieritreritra hoe ny sainy zanakitsika boton'olona izy any andevin'olona izy any satria tsy voefatsika ny trosan'olona tsy voefatsika ny volan'olona mafange zany manetsika anao ka ny eritreritra eo am'zany enjange zany reafana malaly te taky zany mihitsy no nanjo an'ty madama ity tam'zany fotoany zany so ihany anefa tonga saina tapoka izy inona moa ny olany raha ohatra ka andeha anatona ny elisa mpanompon'andriamanitra inona moa ny olany raha ohatra ka andeha resaka am'ilay elisa mpanompon'andriamanitra hitatarana zao zavatra manjo azy zao so de mba misy hevitra azony amonjena ihany de nakany amin'ny elisa mpanompon'andriamanitra izy marina tokoa ry havana malala fa ny mpanompon'andriamanitra tahaka ny elisa tahaka anay dia tsy izy akory fa mpiara-miasa amin'andriamanitra izay zany no ambara amin'ny baiboly ato amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo andininy fahasivy mpiara-miasa amin'andriamanitra izahay zany hoe raha misy zavatra tian'andriamanitra ho tatiarany eto ambony ty tany ity na eo amin'ny olona anankiray na fianakaviana anankiray de miasa amin'ny alalan'ny mpanompony ny tompoandriamanitra tsy to manatateraka famonjena manatateraka fanasitranana manatateraka vahaolana manatateraka vahagagana ary raha misy etsika ataon'ny mpanompon'andriamanitra ohatra hoe ny mpanompon'andriamanitra tako hoe za zany ivavako anao satria marary ianao ka mila fanasitranana ivavako anao satria manana olana ianao ka tianao vovojo afaka am'zany ka rehefa manao zetsika zay zahay de andriamanitra ndray aveo no miasa manamarina aniny vavaka ataona iny ka matonga le olona marary sitrana matonga le olona manana olana ho afaka ahoana ho jesosy aty amin'ny bokyny matitoko fa 20 mazava be mihitsy ny teny natao jesosy kristy zao ny teniny ataoke jerisika voasoratra matitoko fa 20 de vakitsika ny ndininy fa 20 lasako aminareo tokoa na inona fehezonareo ty ambony tany de ho fehezina any an-danitra ary na inona vanareo ty ambony tany de ho vana any an-danitra zany hoe raha misy fanapa-kevitra zany raisy mpanompon'andriamanitra ty ambony tany hoe fehezina de avy atrany ny any an-danitra de manaiky ho fehezina ihany ko le izy raha misy fanapa-kevitra mpanompon'andriamanitra ty ambony tany hoe ho vahana ty zavatra ity de araky io teny jesosy io de manaiky ny any an-danitra ho vahany le izy ary zany ho ato mahatonga sa mivavako anareo zay marary sa mivavako anareo zay manana olana satria fantatro ny voalazan'ny baiboly fantatro ny teny nolazainy jesosy sy ny teny nolazain'andriamanitra mpiara-miasa amin'andriamanitra izahay de iverenantsika indray le mpanjaka faharoa zay toko fa efatra teo fa vakina moa rehefa aveo le teny le tantara de rehefa neona tamin'ny elisa mpanompon'andriamanitra ty ramato ity de mitantarany problema de hoy elisa iny anefa ny zavatra mba anananao ao an-tranonao ao de hoy le ramato tsy mananao izika afa-tsy menaka eraka ny tavoangy fotsiny de hoy elisa mandehana mindram-bolany any amin'ny namanao volany tsy misy na inona inona ary asa atao vitsy de rehefa azonao zany volany zany de hoety mihitra ao an-tranonao de atsoya de anazy volany be dehibe tokoa izy de natsoina le mpanompon'andriamanitra de le mpanompon'andriamanitra idino anatin'ny volany io ny menaka zay ao anatin'ny tranonao ao de tena tsotra nge le madama tam'zany tompoko tena tsotra satria nino izy fa mpanompon'andriamanitra elisa nanaiky izy fa lelan'andriamanitra elisa ary miasa amin'ny alalan'io elisa io andriamanitra de tsy salasala izy nanaiky tsy salasala izy nakato lasa izy nandeha nindrambolany lasa izy nandeha napidina le menaka to anatin'ilay volany de akory zany magaka feny daolo ny volany rehetra mahagaga nge ny andriamanitra ivavatsika fa asakasakao zay tsy miny fisiny asakasakao zay tsy matoky azy asakasakao zay tsy vonina ny iantetra sy iankina aminy fa tena magaga nge ho andriamanitra io riavany de natsony am'izay elisa tompoko vita ny zavatra nampanaovanao ahy de hoy elisa mandehana midio ny menaka de efo ny trosan'olona ary ny ambosisa ivelomanao sy ny zanakao andovakina am'izay le teny mpanjaka faharotoko fa efatra andiny voalohany ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany
nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vato mpanomponao, ary ianao na mahalala fa natahotra anany Jehova ny mpanomponao, nefa tonga tompotrosa aka ny zanako mirahalahy ho andevony. De hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inona avy no anananao ao an-trano? Fa o raha vehivavy, ny ankivavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo retavaramonja. Ary hoy izy, andeha nindrambolany any amin'ny namanao rehetra manodidina, de volany tsy misy zavatra nefa azo atao vitsy. Ary efa tafiditra ianao de aoka irindrim-baravarana ianao sy izy mirala zanakao, ary mandina am'izany volany rehetra zany de atokany zay feny. De niala teo aminy raha vehivavy ka nirindrim-baravarana mba amin'izy mirala zanany, ary izy mirala nitondra ny volany ho any aminy, fa reny kosa nanidiny diloilo. Ary no feny ny volany de hoe izy tamin'ny zanany, itondray volany ray koa ao, fa ho kosa ireo taminy tsy misy intsony, ary de nitsatra ny diloilo. De avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lelan'Andriamanitra, ary ho kosa izy mandehana amidiny diloilo ka anefao zay trosan'olona aminao, ary zay sisa de velomanao sy ny zanakao. Nivahany olona tao amin'ny raha vehivavy. Inona fototra? Nifototra tompoko satria nanaiky izy, nanaiky ny tenin'ny Elisa, ary nakato zay nampanoviny Elisa azy. Riavana ianareo zay mahita sy mandrea amty androandroany ity, tsy sarotra antsona io Andriamanitra io, fa Andriamanitra mandray niatso zay ataontsika zanak'olombelona izy, efa tena lokony vavany zany. Tsy sarotra diadiaviny io Andriamanitra io, fa Andriamanitra mora hita izy araka volazan'ny Baiboly. Ahoana ny tenin'ny mpanao Salamo, Salamo 150:1, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Tena rabaky teny, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ka ho famaranako ny afatra de zao hoe, tsara Andriamanitra, tiany ianao atsapa sy ahita fa velona io Andriamanitra io am'izao vaninandro misy antsika izao. Ka ny lalany hitondranareo ho am'izany tompoko, de mafisiko hatrany an-trany. Voalohany, mila resy lahatra ianao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Mila resy lahatra ianao fa Jesosy no vaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho atsika zanak'olombelona. Ary zay fandresen-dahatra ao anatinao zay no andraisinao fanapa-kevitra hoe resiko Jesosy, resiko izy hiditra atao anatiko, resiko izy ka omeko toerana atao anatiko, resiko izy ka velako onona sy ho velona atao anatiko. Ny vavanao mihitsy mila misokatra hoe Jesosy eo, ekeko anao fa tompoko, ekeko anao fa mpamodiko, ekeko anao ka de mandroso midira atao anatiko ato anao. Zay ny dika an'le teny any amin'ny Apokalipsy 3:20 hoe, ahoanao Baiboly, iny rehefa mitsakanao baravarana ka mandondony, raha misy mihaino feko ka mamoa varavarana ka mampandroso ahy, de hiditra ho aminy aho, ary hitoetra ho aminy, ary izy ato aniko. Zany hoe mila manokotra ny vavanao ianao, mila mampandroso an Jesosy hiditra ao anatinao ianao. Zay zany dingana voalohany sady lehibe indrindra raha tena anana antoka anao hoe raha hiantso an'Andriamanitra de andray ny antsonao izy, raha hitady an'Andriamanitra ianao dia ahita azy tokoa ianao. Fa ny faharoa araka nambarako teo, de mila manaiky ny tenin'Andriamanitra, mila manaraka ny zay lazain'Andriamanitra isika. Mila manaiky an'izany tsika. Efa nambarako taminareo teo ny tantarany izy ty Iadamaseva, nanahoana fiafaran'ny fiainana rehefa tsy nanaiky ny tenin'Andriamanitra sy tsy nandeharaka ny lazain'Andriamanitra izy. Efa tantarako taminareo teo ny tantarany Abrahama, inona nanahoana ny fiainany rehefa nanaiky an'Andriamanitra sy nakatoa zay nolazain'Andriamanitra izy. De androany mampisafidy anareo, ekipaniza no tianao, ekipany Adamaseva ve sa ekipany Abrahama? Anjaranao manapa-kevitra, anjaranao misafidy hoe aleo zao ho isan'ny ekipany Adamaseva na hoe aleo zao ho isan'ny ekipany Abrahama. De raha ohatra ka tianao no ekipany Abrahama, ka raha vao miantso tonga de mandray ny antsonao Andriamanitra, vao mitady anao tonga de mahita azy avy hatrany, de tsotra raisy Jesosy ary ekeo zay lazain'Andriamanitra. Ohatra anankiray ity milony amaranako ny afatra. Ohatra zao hoe nisy olona nanisy ratsy anao, de nalahelo be mihitsy nyfonao tam'izany, tena naveritra ny fonao, de zao sitrapon'Andriamanitra.
aza manitsika azy any ko ianao, aza mankala azy ianao, ary ndrindrindrindra aza manozina azy anao na de faran'izay ratsy indrindra nataony taminao. Fa ina tokony ataonao? Mila misaotra an'Andriamanitra anao, ary mila misaotra n'ilay nanisy ratsy anao ianao. Zany no ampianaran'ny baiboly ato amin'ny Romanina 12:1-12 manao hoe misaora n'izay manenjika anareo, misaora fa aza manozina. Ohatra akaiky any ko ty mila ampiarinao ny fiainanao, manoloana andreo olona nisy ratsy anao ihany izy ity. De ahoana Jesosy? Raha mitsangana mivavaka anareo izy ka misy olona anananareo alahelo, de avy alao aloha ny eloka vitany. Zay ianareo vao manohy an'le vavaka, satria raha tsy mbola navelanareo ny eloka vita le olona ka iantso an'Andriamanitra ray ianareo de tsy andray niantsonareo izy. Hitady azy ianareo dia tsy ahita azy mihitsy anareo, fa aoriana famelan-keloka nataonao, aoriana fanadiovanao ny fonao teo anatry Andriamanitra. Raha vao miantso anao tonga de mandray niantsonao izy, raha vao mitady anao tonga de mahita an'Andriamanitra miasa anao. Marka 1:15 no manambara izany. Ka hoy aho hoe tapoan'ny hevitrao tompoko, tapoan'ny hevitrao, ekeo Jesosy, ekeo ny tenin'Andriamanitra, fa izany no ahatsara ny fiainanao am'ty taona diavinao ity sy ny taona ho avy mbola ifandimby. Androany zao a, raha ohatra ka manana olana ianareo, efa mataona ny ianareo no mitady an'Andriamanitra mba haman'ny olana, niantso an'Andriamanitra mba haman'ny olana, kanefa to tsy hitanao mihitsy izy na to tsy namaly niantsonao. Raha vao moroso amin'ny redigany nambarako reo zao ianao, de vavako anao aho, de ho hitanao voninahitry'Andriamanitra fa iasa izy haman'ny olana ny fiainanao, iasa izy arabaky teny haman'ny olana ny fiainanao. De raha marary ihany koa de mitovy amin'izany mihitsy ivavako anao aho, de ho sitrana ianao, ialany aretina eo amin'ny fiainanao. Magaka angeo Andriamanitra io e, tena tsy sakitra saina fiasan'ny tompoko, midera ny atsara ny voninahitra de ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Ivavaka tsika am'izao fotoana zao, ivavaka ho anareo avo, tiako anareo mametraka tananareo amin'ny fo. Raha afaka mandoalika azy anao dia mandoly mihitsy, fa Andriamanitra anamarina zao vavaka ataoko ho anareo zao. Andao atsika rehetra ivavaka vetrany tompoko. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay zay ny an-danitra, ianao no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Fitiavana lehibe no efa nitiavana ho anay zanak'olombelona, nomena ho anay ny zanako alay tokana Jesosy no anarana, ary amin'ny alalany no afanao manao etsika lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanay. Ko am'ty androandroany ity Andriamanitra o, miantso anao anohony am' Jesosy mamindrafo am'ireo olona zay manana olana, am'ireo olona zay marary, am'ireo olona zay mila famonjena am'ty androandroany ity, mamindrafo aminy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Didiko ny olana, didiko ny aretina, iala amin'ny tenany olona am'izao fotoa zao, iala amin'ny trano misy azy ao, sitrariko ny marary, vonjena ny tsiraray avy. Tompo Andriamanitra, asehoy fa tia ny tsiraray avy anao, asehoy fa mpamonjy ity zao tontolo zao ity anao. Miantso anao zay ka dia raisy ny antsonay, mitady anao zay ka dia ataovy miseho aminay anao. Nitera sy niatsara ny voninahitra atolotra ho anao Andriamanitra ratsito amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko no afatra nentina ho atsika tamin'ity androandroany ity fa ny teniko farany de zao, efa misokatra moa ny fiangonana Refy Androdrakely, de afaka mamonjy fotoam-pivavahana ianareo, na de atao hoe tsy mbola fotoam-pivavahana feno tahaka ny mahazatra izy noho ny zava-misy eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Raha ty fandray amiko moa ianareo, misatra tianareo entina mambavaka, de afaka miantso ahy ianareo, reo voasoratra ny telefona na ny email zay ahy. Zay zany tompoko dia mirahasoa, raha fahasoavana ho antsika tsiraray avy tompoko, de amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.